fa makasika izay lalaon'ny AJF izay ihany dia ho tanterahana amin'ny faraparan'ny septambra sy ny voalohan'ny oktobra iny any Toamasina ny fifaninanana nasionaly. Nambaran'ny mpitantana ny AJF Andriamatoa John Lover fa dia amin'ny faran'ny volana jolay izao ny fara fanaterana ny engagement zany ho an'ireo izay mandray anjara amin'ity fifaninanana nasionaly izay atao an'ny Toamasina ity. Nambarany ihany koa fa dia efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny fandraisana izany faninanana nasionaly zany i Toamasina amin'izao fotoana izao. Io zany efa rahantsika mafantatra misy an'le daty le 26 septembre au 7 octobre efa anatin'ny préparation tanteraka zany ny équipe rehetrarehetra amin'izay préparation ny 26 au 7 octobre zay atao any Tamatave zay. Fa misy techniciens maromaro no efa nalefanay mijery ny logistique sy ny lafiny rehetrarehetra any Tamatave. Nisany mampimenomenona ny mpandray anjara ny resaka hoe fandraisana azy ireo rehefa any an-toerana aiza ho aiza ny fahavononan'ny AJF amin'izay. Io moka zany satria zay zany mieritreritra mobiliser 7000 fonctionnaires. Sarosarotra ny resaka hoe le resaka ny AJF zany facilitateur manamora fotsiny zany le fidiran'ny ny fandraisana le mpandray anjara zany hoe jery zay le trano de jery koa zay zany ny trano sy ny kianja zay zany jerenay. Fa ny resaka kodora ezaka zany zay jery satria be da be le mpampanofa kodora reny de ho lancevanay amin'ny mpandray anjara fa ny AJF tsy miantoka kodora sa misy zay foana micrée problème hatramin'izay mety misy raha zany jerena de anjaran'ny ministère tsirairay zay mandray anjara no mitady hevitra amin'ny resaka kodora zay. Misy fotoana voafetra veny amin'ny fandraisana ny liste reo ekipa isa-paritra zay hoe andray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly. Io zany araka le resahana iny satria apetrakinay 2 mois avant zany avant les compétitions efa mijanona le fandraisana mijanona zany le liste mpandray anjara zany hoe angatanay avy any amin'ny faritra zany ny liste tsirairay any amin'ny fara volana juillet zany zay mpandray anjara sy le discipline andraisana anjara de tokony ho fantatra daholo mba ahafahana mivérifie le olona afaka mandraisa tsy afaka mandray anjara na tsy afaka mandray anjara zany hoe misy liste ataontsika hoe en vrac zany misy liste miainga zany avy any amin'ny faritra fa de io liste io tonga aty vérifiena raha ohatra hoe 40 na lefa zareo aty de vérifiena raha ohatra moa 40 iny ara-dalàna mpiasa-panjakana daholo de 40 iny averinay mandehana miaraka amin'ny licenceny fa raha ohatra hoe misy mihintsana ohatra hoe 40 na lefany de mety 30 amin'io ny ara-dalàna de ny 10 tsy ara-dalàna de le 10 mijanona zany hoe le fanaraha-maso zany efa miainga aty amin'ny voalohany amin'izay fotoana zay any Tamatave de efa tsy fotoana fanaraha-maso tsony fa zay olona accepté mandray anjara zany zay no afaka miparticiper zany hoe tsisy mpandray anjara ho raisina tsony rehefa tonga any Tamatave fa fin juillet zay ny fin juillet zany fara fisoratana anarana fandraisana anjara aliana Tamatave ho an'ny ministère rehetrarehetra sy ho any amin'ny faritra zay.